ny tena fiainan-dra malagasy. Mpianatra eny amin'ny oniversite Ankatso faneva taona faefatra izy zao mitantara amintsika ny zava-misy eny amin'ny anjerimanontolo eny eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Ny tenako moa zany Ranjavamonjy Faneva Erika, mpianatra ato amin'ny faculté des sciences taona faharoa amin'ny parcours physiologie animale. Telo taona aloha zay nefa vita ary andray efatra taona amin'ity taona am-pianarana vaovao. Rotoroto faneva ny fiainan'ny mpianatra eny Ankatso. Mila tena miezaka raha te ho tafita satria mafy be ny faninanana vokatry ny amaron'ny mpianatra. Fiainan'ny mpianatra Ankatso indrindra ato amin'ny siansa moa zany tena hitako mandeha primaire zany tena rotoroto ny fianarana. Misy tena hoe faninanana be zany dia efa miakatra taona faharoa sy telo zay moa fa azo lazaina milamindamina. Misy moa ny fandraisana anjara an'ireo mpianatra amin'ny fanodinana amin'ny fakulté ka somary mahatsiaro sahirana ihany izy ireo manoloana an'izany. Fakulté rehetra aloha ety Ankatso dia miaina amin'izay hoe fakana vola entina ampihodonana amin'ny fakulté zay. Ho anay faculté des sciences manokana moa tsy amin'izay tsy nisy fa tamin'ity taona ity nasizy zareo fakana vola droit pédagogique zay entina nampiana nivonana faculté des sciences. Izay tena hita hoe misahirana ny mpianatra. Anisan'ny nampijaly ny mpianatra teny Ankatso ihany koa fahiny ny resaka fahatapahan-jiro ary tena nanelingelina ny fianaran'izy ireo tokoa zany. Momba ny resaka énergie moa zany le resaka eto, resaka herinaratra. Talohany mbola tsy nisy ny fitondrana fanavaozana, mbola tsy nisy ny fametsahana mpanao solaire tetỳ Ankatso dia tena nijaly ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny resaka fampianarana tsy anaty salany dia mila jiro, mampiasa projecteur mpampianatra entina projetena lesona. Dia misy fotoana tena hoe eo ampianarana mihitsy tapaka ny jiro dia tsy maintsy na ravana ny mpianatra lefa mody na azavaina ambava tsisy micro ny mpianatra nefa jerena hoe mpianatra première année zany taona voalohany mandeha 1000 ray kilasy dia izany fijalian'ny mpampianatra manazava tsisy micro amin'ny mpianatra dia tena hoe sahirana zany, tena mijaly zany mpianatra sy mpampianatra tamin'ny mbola tsy nisy ity resaka fametsahana énergie solaire tetỳ Ankatso. Ankehitriny dia mahatsapa sy miaina fanavaozana lehibe izay nataon'ny fitondrana ankehitriny faneva. Satria tokoa moa dia nametaka herinaratra azaovan'ny masoandro ho an'ny oniversite manerana ny nosy ny fanjakana ka namany olana lehibe ho an'ny mpianatra izany. Tsy eto aloha hatramin'ny nisy dia tena tsapa fa tena nisy fiovana raha ety amin'ny fampianarana ety Ankatso indrindra ho anay ato amin'ny faculté des sciences manokana. Raha ny ampianarana zany efa tsy dia misy intsony zany hoe eo mpanaovana cours tapaka jiro hatramin'ny izay fametsahana parc solaire tety zay dia efa hita hoe nisy fivana tsy dia misy intsony zany le fatapahan-jiro. Raha ohatra zany tsy tapaka ny jiro mandritran'ny fampianarana iray dia mino aho fa mety hiakatra ny taux de réussite ny mpianatra ety Ankatso indrindra ny faculté des sciences. Nanentana ny mpianatra faneva mba hitondra tena tsara ary katsaka ny mahasoa aloha ny mahafinaritra. Fa zavatra amiko ngamba ho antsika mpianatra tsotra hianatra nandefasantsika ny ray aman-drentsika ety Ankatso dia ny afa-tsy aoka mba tsy handiso fanantenana ny ray aman-drentsika isika ekena hoe azo atao ny revirevy afaka mbaditsa fa mba le fianarana zany tsy atao ambanin-javatra sady mirevy ianao nefa ianao le taux de réussite anao mba milamina. Zay zany niavatra amin'ny mpianatra hoe mba jerena ihany zany le mahasolo vao mahafinaritra. Ny antso ny fitondrana ihany koa moa izy mba hijery vahaolana mahakasika ny tsy fahampiana misy eny amin'ny anjerimanontolo. Dia afatra sady antso moa zany ho amin'ny fitondram-panjakana filoha fanavaozana indrindra ny ministère amin'ny fampianarana ambony efa momba ny fijerenanay manokana. Hita sy tsapa aloha fa efa miezaka ny fitondram-panjakana mijery izay ety moa zany ary mitaraina amin'izao fotoana zao
amin'ny resaka vola aloha aty amin'ny université. Tena sahirana ny ankizy aty amin'ny université, indrindra ny ankamaroany avy any ambanivohitra daholo, avy any an-tany lavitra dia sahirana. Dia nefa ny fanjakana tsy dia manampy firy amin'ny resaka famatsiam-bola, ny donana ny faculté dia tsy maintsy mpianatra no mamoaka vola paosy hanampiana sy hanodinana faculté. Ny tena fiainan-dra malagasy.